Fanampiana maha-olona ampitomboina ny ezaka hoy ny firenena mikambana. Fitanterana eto Antananarivo mijanona valonjato ariary ny sarandalana. Distrika Anaparavaravolo mirongatra ny asan-jiolahy ny vakanan-keriny. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ankafaliana sy ampitiavana hatrany no iarabakanao no sady hitsidiako ny tokantranonao amin'ity arivany alarobia faharoapolo ny volana jolay taona 2024 ity. Tonga soa ianao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra ny MPS ako dia manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Afa tsy misy hatramin'izao ny finiavan'ny mpitondra fanjakana anatsara ny lalam-pifidianana eto amintsika na dia efa hitaza ny tsy mampety azy nandritra ny fifidianana tamin'ny taona 2024 sy 2024 ary ny taona 2020 hoy nambarany filoham-pirenena teo aloha sady lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nisy moa ny sosikevitra sy ny fanamariana samihafa saingy tsy hita sotra ny fanatsarana izany. Fanazavana. Manoloana ny fanomanana ireo fifidianana ho tanterahantsika eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia manao izao fanambarana izao izahay. Mikasika ireo lalàna mifeny fifidianana ary samy efa nanambara avokoa ny tsy fahalava loharin'ny lalàna mifehy fifidianana eto amintsika na ny antoko politika na ny firaisamonim-pirenena na ny voamera manokana misahana amin'ny fifidianana ny CENI zany izay nampiasa ireo lalàna ireo na natanterahana fifidianana 5 nandritry ny taona 2024 2024 ary 2024. Eny fa na ny fiombonam-be iraisam-pirenena azy dia efa nilaza ihany koa fa tokony ahitsy sy hatsaraina ireo lalàna mifeny fifidianana eto amintsika mialohan'ny hanatanterahana ny fifidianana rehetra izay ho avy. Ny ankamaroan'ny malagasy dia tsy mahafantatra velively ny votoantin'ireo lalàna mifeny fifidianana ireo ka tsy afaka manara-maso sy mandray andraikitra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna miseho mialoha mandritra ary ao aorianan'ny fifidianana. Betsaka ihany koa ireo didim-panjakana fampiarana na ny décret d'application izay voalaza ny lalàna mpifidianana no mbola tsy noraisina. Samy efa nanolotra sosikevitra avokoa ny rehetra ho fanatsarana ny lalàna mifeny fifidianana eto amintsika kanefa dia tsy misy hatramin'izao ny finiavan'ny mpitondra fanjakana anatsara ireo lalam-pifidianana ireo. Nasongadin'ny filoha Marc Ravalomanana moa fa tena ilaina ny fanavoazana sy fihainoana ireo lalàna mifeny fifidianana eto amintsika raha tiana ny sy ny fifidianana madio tsy misy osika ary eken'ny rehetra. Anoizantsika ny fotoanan'ny fampalalam-baovao dia nisy ny fanaovana tatitra isan-taona ho an'ny taona 2024 mikasika ny asa nataon'ny firenena mikambana tamin'ity androany ity. Ny fantoka kokoa tamin'ny faritra atsimo ny asa ary nandray andraikitra feno tamin'ny fanampiana maha-olona izy ireo noho ny faritriny sokajiana ho isan'ny tena marefo amin'ny lafiny maro eto Madagasikara. Avitra Sondrabe, Mateo Prince. Nanao tatitra mikasika ny asa nataony nandritra ny taona 2024 tetsy akoron-drano ny firenena mikambana sy ireo mpiara-mombona antoka amin'ny androany. Nifototra bebe kokoa tamin'ny fanampiana amin'ny maha-olona tany Atsimo iny ny asa nataony nandritra ny taoniny rano voalaza. Antony safidianany ny faritriny ny fahitana ireo famantarana izay sokajiana faha-efatra manambara fa mila atao vaindohan-draharaha raha apetraka ao anatin'ny maridrefa ray hatramin'ny 5. Fanampiana izay mitetina 20 tapitrisa $, na 720 ny fanampiana amin'ny ankapobeny ho amin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 no nampiasaina nandritra ny taona 2024.
ny 12 tapitrisa dolara no noentina nanavotana ireo tany amin'ny tapany atsimo iny taorian'ny fandalovana ireo loza-voajanahary ny fanesy. Zava-dehibe ny fijerenany maha olona hoy ny mpandrindra ny firenena mikambana monina eto Madagasikara satria ny olona ny fototra isian'ny fampandrosoana. Maro araka izany ireo sehatra nojerena sy tsy maintsy no hamafisina, eo ny fampianarana, ny fambolena, ny rano fisotro madio, filaminana ara-tsakafo, ny lalana sy ny sisa maro mifandraika amin'ny sosialy. Na eo aza ny fiantraikan'ny voka-dratsin'ny ady izay any Ukraine amin'izao fotoana izao ka miteraka olana maro amin'ny lafiny ara-tsakafo, ara-toekarena sy ara-pamatsim-bola izay heverina fa fototra telo lehibe ijoroan'ny firenena mikambana dia vonona hatrany izy ireo amin'ny fiahiana sy ny fanampiana ny malagasy ka miaraka amin'ny paikady izay efa novolavolain'izy ireo sy ireo mpiara-mombinantoka isian'ny fampandrosoana maharitra. Nous sommes en train de tester des modèles dans chacune des régions au niveau du pays pour voir dans quelle mesure nos interventions dans le nouveau plan cadre de coopération vont se focaliser sur les priorités de ces régions pour que nous puissions les adresser de façon holistique. Nous sommes en train de tester par exemple les exemples de zones de convergence qui nous permettent en tant que système des Nations Unies de mettre tous nos efforts autour de problèmes qui sont des problèmes liés à ces zones ciblées afin de pouvoir tester des modèles qui démontrent le changement. No amafisiny ihany koa fa mirahina ary manohana ny Madagasikara izy ireo amin'ny fanomanana ny fifidianana ho avy. Tsy misy fampandrosoana ao anatin'ny fikorontanana ara-politika ho hiatran'ny fanazavana ka zava-dehibe ny mila hiaraha mijery ny lisam-pifidianana sy ireo fepetra lavorary ny fifidianana. Lafim-baovany fitaterana dia niakatra ny feona dikany fihaonana teo amin'ireo filohana kooperativa sy ireo mpitatitra tamin'ity androany ity. Marary toy ny sehatra rehetra ny fitaterana ka mila janona ho valonjato ariary ny sarandalana ireo mpitatitra tamin'ity androany ity. Avitra Sondrabe Matepransi. Naharitra ora roa mahery fivoriana teo amin'ny mpitatitra sy ireo filohana kooperativa ny taksibe eto Antananarivo. Nafana ny adevitra, niezaka nitady vahaolana ireo filohan'ny kooperativa nanatrika ity fivoriana ity amin'ny tokony hanekena sanajana ny sarandala ho 900 ariary izay napetraky ny fanjakana. Ary nolazaina mihitsy aza fa hisy ihany koa ny sazy ho an'ireo izay mbola mitazona ny sarandalana ho 700 ariary. No mafisin'ireo mpitondro zany nandritra ny fihaonan'ireo filohan'ny kooperativa sy ny ben'ny tanàna, ny ministry ny fitaterana ary ny filoham-pirenena Omaly Ranotatitra. Tsy niova ny an'ny mpitatitra izay efa notapahana fa hitazona ny sarandalana ho 700 ariary. Manahy ihany koa izy ireo amin'izao fihaonana izao satria dia tsy tafiditra tao anatin'ny resaka tokony nodiniana mihitsy ity resaka sarandalana ity, fa ny fampidirana ny fiara fitaterana vaovao indray no resahan'ny filoham-pirenena ho hiatrany ny tatitra nataon'izy ireo. Ity resaka fitaterana ity dia fiainam-bahoaka io. Ary fiainam-bahoaka mampandroso io, fa raha vao io tsy voajery tsara ny tokony ho izy dia tsisy fampandrosoana. Izay nametraka an'io valonjato io, izay dia anisany tsy hoantsy tany an-jato. Izay FMA. Izay no tonga anay nanao an'io valonjato io. Ary efa nahazavaina tety fa nenay tokony natao bilina manampaka an'io fa tsy izay président. Ntsika dia ny hoe tan-dalàna fa raha zavatra mahafaty antsika kosa tsy miditsy zany hoe aniva nanitsy dalàna isika fa misy esapina azo atao ahafahana mitondra sy misy koa ny zavatra makety azo rahaazao ao anatin'ity fitaterana renivory ity dia apetrako tsara hoe manontany teny ianao président mahafia tsara mamorao aminao ve ianao sa tsy mahafia fa raha sahala amin'ny tenanay alao andeha arak'izay procédure tokony arahana fa raha nijanona amin'izany tokony ohatranay dia tena tsy vita satria ohatran'ny hoe tomboly tapenam-bavy sika eo anatin'ny fanjakana ary mitatitra siveny tokoa izay mety tokony mitapahana alohan'ny akaranalao fanatrika amin'ny fanjakana dia tokony izay teny arahana ny besim-bavy ka tokony amin'ny fivoroantsika isika rehefa tsy manome fahana n'ilay hevitry ny assemblée générale dia tokony hiverina ianareo manontany teny zahay tena mpitatitra koa ve anareo solotena tany ka mahatsiaro zany
ny fitaterana zany satria dia manjifa ihany koa sy amin'ny zavatra rehetra. Ahemitrareo lava le fotoana ahafahantsika mandinika an'le izy a, rehefa avy tapahanareo ny aloha hoe eninjato ny tapakay, ka rehefa mivony eto zay manapaka valonjato a, dia avy indray ahemitrareo lava rehefa tonga any fivorianareo. Eto indray a efa natao teo tsangatanana, maro no nanangatanana ny teny fa valonjato nisy ny teny fitonjato. Dia zao indray a ihemitra indray nareo, lasa miahiahy nareo zay tena mitondra ny tenilay marina ve nareo a, sa inona ny zavatra tianareo ihemitra ve zay sa ahoana? Le izy a rano tabla marina le zavatra, tsy mila tohanany fitondram-panjakana zay a amin'ny resaka tomobila fa mividy tomobila daholo raha tena rentable le izy, fa le rentabilité mihitsy tsy ahafahanay manoatra. Tsijony vahoaka, ny fitatra dia vahoaka. Azafady président nisy ekery taminarona kamionjafa ve aloana andehananareo tany dia mba nampivoky ny mpitatiavana ve nareo ohatra ataontsika izao hoe ahoana fa atsony izahay, ahoana ny fanapahan-kevitsy anareo, ahoana fa izao tamin'le narona napaka anazy ve mba aloana kanesana tany hoe mba hoe nampivoky ohatr'izao na hoe ahoana ny tabakitsika ohatr'izao le izy. Ino ngamba mba tsy nampivory anareo? Le président anakay telo misy ny tany voalohany mponefa niakatsy tany sainy tao daholo le izy, tonga tany nefany tsatrany hoe marimaritresana anareo dia eninjato ny telininy anareo amin'le izy. Moa ave mba hitanareo le eninjato amin'izao fa mahavelona le vahoaka mpitatitra. Niakatra ny feo ary nisy mihitsy ny fanangana tanana ho fandaniana ny sarandalina ho tazomina. Valonjato ariary ny sarandalina mbola tazomina ilay mpanao fitaterana izay manao fivoriana eto Andohany. Na roso teo ny sosiyete fitonjato dia tsy lany, ny eninjato mitsipahany zareo mihitsy ray manontolo zato isanjato fa no nanangatanana tamin'ny eninjato teo. Eo anatrehan'izany zany dia vonona ny mpitatotra eto Antananarivo hitazona ny sarantanana ho valonjato ariary. Tonga hatramin'ny mety ho fitokonana mihitsy raha toa ka isy ny fisamborana sy ny fisintomana ny taratasy fahazon-dalana iasana. Jadona loatra no misy eto hoatran'ireo mpitatotra. Mampandinika tokoa ny zava-misy ankehitriny, ireo madinika indray no lasa misy disadisa kanefa ny fomba fitantanana any ambony mihitsy ny tsy mandeha amin'izay izy. Nolazaina fa ho alohan'ny fanjakana ny 50 isanjato amin'ny vola izay vidianareo bus vaovao ampidirina kanefa ny fitakiana tamin'ny karaha-mety seroa tsy voafehy akory. Ny mampanofinofy ihany no tena taletany ity fitondrana ity fa tsy mahavita mamany olona ny vahoaka mihitsy. Eo amin'izay lafomba vao izay hatrany dia nampiantso ny mpitatotra sy ny mpanjifa ao Ambohitrimanjaka androany ny fiadidian'ny tanàna andinika nandritra izany ny mikasika ny fiakarany sarandalana. Jessica Miray Tahirana. Niteraka resabe ny mikasika ny fiakaran'ny sarandalana ho 700 ariary, raha 700 ariary izany teo aloha teto amin'ny komina ambanivohitra Ambohitrimanjaka. Ny kooperativa efatra eto amin'ny komina ihany no nanapaka io sarandalana io mben'ny tanàna. Maro ny mpanjifa no laza fa tsy mahazaka io fiakarana io ka manambana ny tokona mihitsy. Manoloana izany, nandray andraikitra ny komina androany ka nampiantso ny solitena ny mpitatitra, ny solitena ny mpanjifa ary ny mpitandro ny filaminana ifampidinika ny mikasika izay sarandalana izay. Dia rehefa jerena moa zany le fisondrotana ny fiadidiana tanàna Ambohitrimanjaka dia zay jerena mihitsy satria inisiativa andrareo tsy nisy fifampandinena taminao anotra le sarandalana zay ahoana mba efaata fiadidiana tanàna Ambohitrimanjaka zay mikarakara sy misahirana amin'ny evena hoe maromaro iraisana miaraka amin'ny vahoaka sy jerena hoe ahoana tsy jalin'ny olona ato anatin'ny komina Ambohitrimanjaka. Dia nanao an'izay andrareo dia solitra l'izy fa tsy maintsy jerena aloha rehefa niakatra zany le frais 700 ariary lasa 500 ariary jerena hoe ahoana re fiatraka an'izay ny réaction-ny olona ny impact ny any amin'ny mpanjifa zany tsy maintsy mandray andraikitra zany ny fiadidiana tanàna ny Ambohitrimanjaka dia mampivory andeto président coopérative efatra hita anatin'ny mitatitra ny vahoaka tanatin'ny komina Ambohitrimanjaka sakafo ivena zay nijereva antsika maromaro iraisana ahoana zany maromaro iraisana ahafahana mijery an'le vahoaka mandeha miakatra sy midinao na ny mpianatra na ny mpiasa na ny mpividy entana na ny mpandrarà dia mijerentsika hoe zay maromaro iraisana ahafahan'ny olona
mandeha ampilamina. Mihoatra io 700 ariary io ny sarandalana tokony ho izy ho ny mpitatitra fa noho ny fifampitsinjovana no nanaovana azy ho 700 ariary. Tsy ny vidin'ny solika ihany mantsy no nahitana fisiakarany fa efa niakatra be ihany koa ny vidin'ny pièce ho hiatrana izy ireo. Raha tena ny lôjika ary tokony hiakatra amin'ny frais fa le izy noho ny fampitsinjovana satria na izary mampiasa tômôbila ny zanako mianatra ny Antananarivo, anankiroa mianatra ny Antananarivo, samy mandoa frais daholo ireo fa raha malala ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny gazoil taloha raha 700 ny fiakaran'ny gazoil dia efa nampiakatra frais daholo ny taxi be rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Tia nefany 44%, 20% ngeny karan'le frais an'Ambotra Manjaka. Ny pièce nefa magaga. Maninona ny pièce za sady mivarotra pièce ihany. Maninona raha pièce nalaiko Royal zao efa alaina 3 alina aiza zany ny henan'le transporteur. Tsy maintsy raha mandray 3 alina ianao tsy maintsy mivarotra farafahakeliny dia merivo 3 alina dia tsy maintsy metraika any amin'ny transporteur io. Ankoatra ny sarandalana izay hitarena ny mpanjifa, hitarena ihany koa izy ireo ny tolotra omeny mpitatra izay ambaran'izy ireo fa dia ratsy dia ratsy. Farafabetsany dia farafabetsany ho fitsinjovana farafabetsany 700 ariary. Amin'izay anefa mihoatra ilay 20% départ 500 ariary. 700 ariary farafabetsany ary miala hena 67 hatrany Ambodivona fa tsy arina ety amin'ny commune ny tomobila hafa indray manko re apasiny tomobila hafa le izy fa le arina na eny Tsamarina na eny fikarana le olona dia tsy tonga any Ambodivona ilay olona mitondra entana na olona mody eny amin'ny farany arian'ny bus. Mbola andrasana araka izany izay ho tapaka ety fivoriana no tontosain'ny commune Androany ity. Izay amin'iny fa mbola tsy nandray ny karamany nandritra ny folo volana hatramin'izao ireo mpiasan'ny Sekraina ao Atsiranana ho tiany tompona ndraiky fanjakana fanana ny momba azy ireo kanefa efa miatra amanaina ny zava-misy ny fianakavian'ireo mpiasa mihitsy androany no nanao antsoavo tamin'ny fitondram-panjakana. Anjava Andriamaefa Andry Rakotomalala. Folo volana izay no tsy nandray ny karamany ireo mpiasan'ny Sekraina ao Atsiranana. Tsy mbola nahitam-bokany hatreto ny fitakiana nataon'izy ireo. Nampiakapeo ary nivoaka tamin'ny fanginana ny fianakavian'ireo mpiasa tamin'ity androany ity. Matsiaro tena ho zanak'ala hafa izahay ho izy ireo ary tsy mba misy fitondram-panjakana mijery anay eto Deko. Zahay atsendriky nahazo appel téléphonique nareo tsy nahazo karama 10 mois io malahaba vela nareo kanefa za matoky tsy olo ambanimbany olo Diego eto maro amintsika eto ambony misy gouverneur atsika misy raha jiaby tokony hita eran'ny Madagasikara mafia Madagasikara misy Diego eto bala fanjakana Diego eto fo tsy navorondreo zahay za tsendriky naregny fagnapiagna écolage ho an'ny zanakanay teto kanefa ndraiky fa nibodorindriny zegny reo matetiky fanontoana fanjakana Diego eto tsisy mijery zay mpiasa Sekraina voalohany 6 personnes olo miasa amin'ny société Sekraina 6 personnes presque 600 raha tsy diso za latsaka possible tsy olo zegny olo jiaby zegny Diego eto tsy prioritaire zegny olo jiaby zegny firy zanakanay io écolage izy io ty fa tsy koragna renvoyer zanakanay dikan'zegny makafa tampitra zegny eran'io zegny fomba finananay fa tokony maty amin'izay zay jiaby 600 personnes io 600 personnes io mbala olo miasa amin'ny société fo tsy zanakanay firy vasy akory zanakanay dikan'zegny tsy 600 personnes zay marary fa mandeha plus que 1000 zay akory fanjakana Madagasikara amizay. Tsy misy intsony ny atokona ho atokantrano. Voarokany ampianarana ny ankizy hanony tsy fisian'ny vola andoavana saram-pianarana. Tsy hita parce que mosary vady mandeha miasa tsy mahazo vola dakozy tsy mitsempo jirama facture beaucoup depuis 2020 ka ataony naka feno facture zanako nafaka baka io tsy mandeha l'école tsy avoako mpianatra amin'ny université tsy mianatra tena tsy mianatra mandeha l'école voaroaka raha karakara zegny tsy haiko marary mandeha l'hôpital tsy saody feky ordonnance paracétamol nde volavanga paracétamol io tsisy mandeha l'hôpital antany hafa ary anao mahazo ordonnance tsy avovanga ody tsy haiko tena marary. Anisan'ny nampanantenany amin'ny fanavozana ity orinasa-mpanjakana ity ny fitondram-panjakana Rajoelina. Izao anefa ny zava-misy folo volana tsy nandray karama ireo mpiasa ary fianakaviana arivo mahery no tsy mivelona araka ny tokony ho izy intsony eto Deko.
Vaovao avy any Mahajanga dia velotaraina ny mpampianatra FRAM ao amin'ny commune ambanivohitra Mahajanga usine district ny Mahajanga faharoa efa tsy voalohany iray aman-dren'ny mpianatra intsony ny karaman'izy ireo tsy mbola voaray-piasam-panjakana ihany koa nefa etsakilan'izany rehetra izany. Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Avy any Mahajanga usine Robin tonga teto aminay. Mpampianatra FRAM ao amin'ny EPP Ambombilava ny tenany. Efa enitaona izay. Manodidina ny 510 kilometatra miala ny Mahajanga no misy any Mahajanga usine. Tsy papaika ny samy mpampianatra FRAM no nandehanany niakatra teto Antananarivo hitondra ny fitarainany. Tsy misy fijerena mihitsy hoy izy ny mpampianatra FRAM any aminay. Efa betsaka nefa ny fitarainana natao saingy tsy misy mivany olana. Ny olana koa zany tompo dia amin'ilay resaka recrutement intelo sesiny tany aminay nisy recrutement araka ny fampanantenana mipetraky ny filoham-pirenena hoe éducation pour tous. Éducation pour tous io ihany koa le hoe fanamaivana ny ray aman-dren'ny mpianatra. Anefa ny tompoko mbola tsy tonga any aminay le fanamaivanana, mbola mpampianatra FRAM dimy foana zao maro be ny 520 mbo mpianatra FRAM anaky dimy fotsiny zany tompoko mba sotomin'ny fanjakana ho mpiasam-panjakana. Anefa ny samy mpampianatra FRAM efa manantena zahay amin'le fampanantenana kanefa ny hatramin'izao tompoko mbola tsy misakony aminay zany le fampanantenana izay napetraky ny filoham-pirenena eo amin'le hoe éducation pour tous fanamaivanana ny ray aman-dren'ny mpianatra. Dia le fotoananay moa fa lany zany tompoko dia voatery miaritra eo foana zahay. Le fotoana lany tompoko efa enitaona amin'izao zany zay na mpianatra ialanay le asa le zay zany efa tsy hitanay tsoa izay marina dia lasa ohatrany hoe tsisy fandrosoana mihitsy le fiainanay kanefa ny matoa zahay tompoko miasa mba manantena zany fandrosoana amin'le fiainana zany fa vao mainka tena fijaliana mangirifiry ny ainanay ihany tompoko hatramin'izao dia zany ny karanay mihitsy ety Antananarivo. Tena sahirana ny ray aman-dren'ny mpianatra ao Mahajanga usine raha ny tatitra nataon'ny Robin taminay hatrany. Arivo ariary isam-bolana isaky ny ankizy no alohan'izy ireo saingy mbola maro no ny alan-daharana no tsy fananana io sarany io. Raha nampanantena fampianarana 0 ariary ny fanjakana dia saika nazoto nianatra avokoa ny ankizy tany an-toerana. Saingy fampanantenana tsy tanteraka toy ny mahazatra izany ka dia niala avokoa ny antsasamanila mpianatra. Arakaraka ny isan'ny mpianatra araka izany no karama raisy ny mpampianatra FRAM manodidina ny 4 alina hatramin'ny 1 hetsy ariary. Ny fiainana nefa tena sarotra hoy hatrany ny fitarainany. Dia zara ny fiainana sarotra kapoaka amin'ny vary tany zao efa mandeha 700 arivo ny kapoaka amin'ny vary dia mitaraina zay vonjeo za efa mosary arivo ny kapoaka amin'ny vary. Ny karamanay tsy ampy hividananay vary dia hatramin'izao zany tompoko hatrany mainina moa zany dia tena miantso zay milina verta fa miteo ihany miteo manao antsoavy zany tompoko izay mpampianatra FRAM ny faritra Mahajanga usine tompoko mba ho jeren'ny fanjakana amin'izay le jaly be mahazo anay le resaka asanay tompoko zany zay miasa fa le fampanantenana mbola tsy tonga any aminay. Le fijerenanay zany any Ambanindravina rehetra araka ny tenen'ny filoham-pirenena hoe jerena daholo ny Ambanindravina rehetra mbola tsy tonga any zany tompoko hatramin'izao. Mangataka zany zay tena manao antsoavy zay mba jerena le mpampianatra fa asa mafy ny karama kely mamelona vady aman-janaka zay tompoko ohatry ny olona rehetra nefa zay ohatrany tsy misy dikany mahitsy. Taraina zay hatrany amin'ny SISCO, taraina zay hatrany amin'ny ministera mbola tena tsisy fiatraikany amin'ny fiainanay tompoko le fa ohatrany verbal zany zao zany mandeha foana tonga koa zao fotoam-pianarana tompoko ty dia ndeha hiaritra fijaliana andray zahay manantena zay fanjakana fa mba hijery anay nefa ny hatramin'izao. Ankoatra ny olana karama mitaraina ihany koa ny mpampianatra FRAM ao Mahajanga usine fa mbola fampanantenana pokaty fotsiny ihany koa ny filazana fa hisitraka tosika fameno izy ireo saingy tsy mbola nandray izany hatramin'izao. Fa miompampana ary tena mampiteny moana mihitsy ny ara-tsindalana any amin'ny lalam-pirenena fa 450 izay mampitohy any Mahajanga sy ny tseranam-piaramanidiny ny Amborovia ka mitaraina ireo mpampiasa lalana manoloana ny zava-misy miteraka olana maro samihafa toy ny fitohanana lavareny ny fahasimban'ny fiara ary ny fahatara-potoana izany samy mamonjy MPS Mahajanga. Tamin'ny taona valo sy roa arivo no namboarina farany ity lalam-pirenena fa 450 ity lalam-pirenena izay mampitohy any Mahajanga sy ny raport Amborovia.
14 taona ty aorina dia zao hitantsika izao ny lalana potika tanteraka sahirana ny mpampiasany lalana. Palahelo aloha mampalahelo ary tena mampangotrika indrindra zahay mpampiasa lalana satria zao tamin'ny fitondrana Ravalomanana ty lalana ty no namboarina farany. Misy ihany kitikitihana ataondreo fitondrana ohatran'ny hoe geste teknika fotsiny zany miasa izy. Eneo mahagaga le zavatra ataony zareo atao le asa dia pidileny nefa tsy hita hoe zavatra mahafapo vahoaka le zavatra ampapidilena amin'ny vaovao sy ampafantarina fa ohatran'ny kitikitihana kely dia apela eo. Tsy mijery ny tena mahasono vahoaka ny fanjakana amin'izao fotoana fa manao zay patany fotsiny manamboatra fa zara raha misy mifanamboarana mimina zavatra mitranga nefa dia ny vahoaka trano lasipatra sy mandray ny voka-dratsiny izany. Eto amin'ity lalana ity zao commence boakary amin'ny adina kolahary jusqu'à eo amin'ny ripin 15 minutes ny analana anazy. Ohatrohatra hoe embouteillage zao hitantsika zao embouteillage marobe. Lalana fohy kely io teraka embouteillage. Ary ny tena mahagaga anahy amin'ity lalana ity dia zao ty lalana ity route aéroport, route nationale izy ity. Dia tsy mba misy mihitsy be zany na dia ataontsika hoe tokony andraikitra ny commune ary mba tatsika ataony zareo mpitondra ny tanàna eto Majunga amin'ny fanjakana mahita hoe ny route nationale mandeha amin'ny aéroport tsisy fanamboarana tsisy karakarana fa dia zao mety anteraka fahasimbana ho amin'ny fiara sy accident eo amin'ny mpandeha satria fa le embouteillage be dia be le olona samy mainka ny fotoanany. Tsy misy erintsony ny vahoaka amin'izao fotoana izao satria dia tratra ny fandraikirakina fotsiny. Fantenana mipetraka dia hoe mandra-paharoviana ary vao hiala amin'ny sofasiaranana lalina ialana izao ny malagasy. Fatao ny fampiatona sy ny fandrarana ny fivarotana ilay glasy antsoina hoe Häagen Dazs dia fantatra fa vokatra maro ahitana ny la vanille bourbon avy eto Madagasikara tahaka ny crème glacée vanille bourbon de Madagascar, ny crème glacée chocolat manjari de Madagascar prestige, ny crème glacée vanille bourbon de Madagascar, ny pot vanille bourbon de Madagascar, ny pot vanille bourbon de Madagascar coulisse CBS nougatine, ny pot vanille bourbon de Madagascar moustache ary ny Adelie vanille de Madagascar no tsy azo amidy intsony ao Frantsa noho ny fahitana ilay akora simika antsoina hoe oxyde d'éthylène avy amin'ireo la vanille eto Madagasikara ireo izay ahina ho avoany ho mamiadana amin'ny olombelona. Raha tsy efa misy mpividy ny la vanille eto amintsika dia hisy fiantraikany ratsy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa izany tranga misy atsy Fransa izany. Vaovao ny fanatanjahantena dia manana ny fahaizany manokana ny taonora malagasy eo amin'ireo karazana fanatanjahantena izay efa misy eto amintsika. Betsaka amin'izy ireny nefa no tsy jeren'ny fanjakana ka zary miady irery ny federasiona isan'ny voakasika manokana amin'izany zao ny taranja tsipoka nety be. Germain Menjanary, Manora Andriamalala. Fanatanjahantena isan'ny nampisongadina any Madagasikara atrina ny vonisehatra iraisam-pirenena ny taranja tsipoka nety be. Nampiavaka ny malagasy mihitsy tamin'izany fotoana ny fahaizany milalao ity taranja ity ary efa niatrehany ireo ekipa malagasy ny fifanitsanana iraisam-pirenena mihitsy aza. Tsy rentsona nefa nilazan'ny Madagasikara izany taty aoriana vokatry ny tsy fanohanana ireo tanora sy ny mpilalao. Zary miady irery ny federasiona sy ireo mpitia ny taranja sisa mba ampivoatra ireo tanora malagasy. Za tsy mba miery fanjakana fa le totoa amin'isy tena sport tsy miretraretra le olana be le tany Espagne dia sao tsika tsy nanao coupe du monde dia noho izany raha ajano hoe le coupe du monde lasa tsy au niveau ndray tsika dia miresaka tamin'ny fédération zay dia hoe alefatsina foana ny concours na misy concours na alefa ny champion de Madagascar alefa ny coupe de Madagascar mahatantarana antsika niveau fa tsy matoritory foana satria raha matory taona dia fa hita zay dia zay ny tanjona anay hoe mba ampiribobola ny sport satria tiana afantarana zao tontolo zao Madagascar tena ty bola ty donc tsy avela mampimomoka na ninina problème misy ato amin'ny firenena na misy ninina tsy maintsy mizotra azay mpitarika amin'ny pentaka ataony amin'ny roborobo na olona firina ataoko dia tsy maintsy mirosona izy dia ny olona nandray anjara androany zao 70 doublette zany hoe élite miaraka amin'ny bosy zay ny anana amin'ny discipline natao tao. Sakaizany mpandresy ny fitondram-panjakana sy ny ministera mpiany tanora sy ny fanatanjahantena eto amintsika
manoloana ireo karazana fanatanjahantena. Nalaza ny bare dia tany aloha no tohanana mafy, nanomboka resy lava nefa taty aoriana dia tsy hita ny fanohanana izay natao teo aloha. Nalaza indray ny setry ny taranja rugby dia tany indray no notohanana sy nanaovana sehoseho. Vokany petsaka ireo taranja tokony ampisongadina ny Madagasikara no zary lasa ankilabao sy tsy ananana paikady fampandrosoana sy fampiroboroboana azy. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia ny Prime Ministra Sri Lanka teo aloha nolanin'ny filoham-pirenena any Sri Lanka. Io ny vokatry ny fifidianana natao tany antoerana tao aorian'ny fametrahan'ny filoha teo aloha Gotabaya Rajapaksa. Mialy Rarombana Manora Andriamalala. Nolanin'ny parlemanta tamin'ny Sambato 430 noho ny 20 androany alarobia ho filoham-pirenena vonjimaika hamitany fitoam-pitondran'ny filoham-pireneny Sri Lanka teo aloha Gotabaya Rajapaksa izay nametra-pialana tamin'ny herinandro lasa teo i Ranil Wickremesinghe. Ity farany izay tsy iza fa efa Prime Ministra Sri Lanka teo aloha inenina miantaona. Roa ny kandida nifanandrina taminy ka ity farany no nofidian'ny parlemanta hitondra ireo mponina 20 tapitrisa sy ny firenena izay miaina anaty krizy tanteraka amin'izao fotoana izao. Marihina fa efa filoha vonjimaika hatramin'ny fotoana nandrositran'ny Gotabaya Rajapaksa i Ranil Wickremesinghe izay hamitany fitoam-pitondran'ny filoham-pirenena teo aloha io hatramin'ny volana Novambra 2024. Tsy mankasitraka ny andraisan'ity filoha vaovao ity ny fahefanana ankamaroan'ny mponina ny toerana saingy nahazo ny fanohanany antokony Rajapaksa izay manandanja indrindra eo anivon'ny parlemanta ny tenany ka izolany izao. Raha iverenana tokoa mantsy ny zava-niseho dia niarany natezeram-bahoaka ihany koa ity filoha vaovao ity satria dia nodorany mpanao fihetsiketsehana ihany koa ny tranony rehefa avy nandravarava ny tranony Gotabaya Rajapaksa ireo olona ny 9 Jolay lasa teo. May ary lasa lavenina nandritra izany ireo boky 504 tao amin'ny trano famakiam-bokiny izay arenany lehibe indrindra. Ny lafiny ara-politika ny Sri Lanka dia nanjakan'ny taranaka mpanjaka vitsivitsy hatrany ary anisan'izany Wickremesinghe izay zanaka nabavin'ny Flu Junius nitondra ny taona 770 ka hatramin'ny taona 770. Ity tadatoan'ny matanjaka ity no namendry azy ho lefitry ministra ny raharaham-bahiny tamin'ny taona 770. Raha ny lalana nodiaviny no asinteny dia efa lehibe na gouvernemanta teo anelanelan'ny taona 770 aka hatramin'ny taona 720 i Wickremesinghe. Mbola nantsoina ho Prime Ministra izy nitapaka ny volana May lasa teo fony Mahinda Rajapaksa rahalainy Gotabaya voatery nametra-pialana. Morongatra kosa ny asanjola sy ny kidnapping any amin'ny faritra aloatra indrindra ny amin'ny distrikta Anaparafaravola. Nanao antsoavo manoloana ireo tranga tsy fandriampahalemana ny sesesy tany antoerana moa ny solombavambahoaka Solofery Rabekitsana niry Andrinalvony MPS Ambatondrazaka. Manoloana ny firongatry ny asanjola sy ny resaka kidnapping ty amin'ny faritra aloatra napakapehany solombavambahoaka Rabekitsana Solofery vafito amin'ny distrikta Anaparafaravola. Mararo izy Anaparafaravola koa manaitra ny fitondram-panjakana ny taniny ihany koa ny mponina tsy salasala amin'ny fanaovana fitoroana mba ahafahana mandray ny andraikitra avy hatrany. Hoe fanjakana vonjeny vahoaka ty amin'ny distrikta Anaparafaravola mijaly ka zay rehetratratra aketony any miangavy anareo mpitandro filamina andray ny fepetra zay raisinareo amizay ary ny tenako dia anaraka akaiken'io hoe nanahoana in'olona voasoratra iny fa tena mijaly na inona familomantena ataotsika na inona zavatra ataotsika mitebiteby vola makarena lasa ka tsy sindra fotsony izy ty niany ka dia asina batoletra eto samby manoratra ianareo. Tena ny mampafantatra fa efa herinandro maromaro zao no niaina ao anatin'ny ororo ny vahoaka hatenivo ny faritra loatra indrindra ny ao anatin'ny distrikta anankiroa Anaparafaravola sy Ambatondrazaka. Ho tsela kory ary fa voan'ny talata alina teo no rendray fa nisy trangana kidnapping atao anatin'ny commune ambanivohitra Atsangasanga ary taloha kelina zay no niseho ny tananivon'ny commune ambanivohitry Bejofo. Fantatra fa mirotsaka tsehatra manao ny asany any ny mpitandro filamirana saingy atreto aloha dia tsy mbola masika ny firongatry ny asa ratsy ny tsiolona izay asan'ny mpitandro ny filaminana izay. Andrasana araka izany ny fipetra entitra ho raisy fitondram-panjakana rehefa nandray ny andraikitra manandrefy azy ny Solomboka Rabekitsana Solofery.
Mahakasika kosa ny dinika ho an'ny fanavotam-pirenena izay karakarain'ny RMDM na ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Ny sabotsy ho avy izao dia nisy ny antso izay nataon'ny RMDM sampana Tomasina tamin'ity androany ity. Nambaran'izy ireo fa zava-dehibe ny fitoanan-doha mba hamaranana izao fantrana mahazo ny vahoaka malagasy izao. Jeremay Menjanary sy Mano Randriamalala. Miaina anaty krizy ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tsy vitany fimenomenomana eny anelakelan-trano fotsiny anefa izany, fa mila mandray andraikitra ho famaranana izao vaoriana izao ny vahoaka iray manontolo. Izany no antony fikonan-doha ho an'ny fanavotam-pirenena izay ho atao etsy amin'ny kianjano magrobiolika ny sabotsy ho avy izao. Tanjona ny andraisan'ny olo-pirenena rehetra anjara raha ny fanazavana ka hitondrana vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Miantso ireo herivelo rehetra ho tonga hiatrika izany ireo mpikambany RMDM ao amin'ny faritany ny Toamasina. Ho an'ny vahoaka malagasy mba hivoahana amin'ny krizy izay mianjady amin'ny firenena sy ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara miaraka amin'ny rantsa-mangekany manerana ny nosy dia manomana hetsika lehibe ao Antananarivo ny 13 Jolay ho avy izao no zany izahay tompony andraikitra avy amin'ny faritany Tomasina faritra telo Antsinanana, Anamanjofo, Amampimangolo ary ny district 20 ato anatin'ny faritany dia miantso ampanajana ny velovelona rehetra izay mahatsapa fa latsaka anatin'ny fahantrana tsy fitiny sady hiarany jabony manakariva. Noho izany nohony tsy fahaizan-kantana ataon'ny fanjakana ka andefa solon-tena mba hiara-ndika sy amakafaka ny mety ho vahaolana maharitra ho tontsoan'ny taranaka sy ny firenena. Ny krizy mahazo ny firenena malagasy izao no ahafantarana fa tsy afaka hitondra vahaolana ho an'ny firenena intsony ary tsy hitondra fivoarana ho an'ny vahoaka malagasy izao fitondrana rajoelona izao. Raha tsy ahivona mantsy enim-bolana mahery izay ny fafolo volana janoary 2024 tany Andekaleka no mila zany rajoelona fa mila manam-paharetana ny vahoaka afaka enina ka hatramin'ny 9 volana dia ho foana ny delestazy. Mbola rakotra delestazy ny firenena ary vao maika aza lozany amafiny. Tsy hita izay tena vahaolana mivanta ao anatin'ny enim-bolana izay fa fampanantenana lava, fitanisana olana, fitadiavana izay anlehana ny rihatra ary mbola misy mampalaza tena aza no hita ao anatiny. Avy ny orana, lazaina fa simba ny turbine noho ny abetsaky ny rano. Lohataona, lazaina fa tsy ampy ny famokarana satria tsy ampy ny rano. Ririnina, lazaina ozongozon'ny rivotra ny tarbi ka mikorotana ny famatsina. Ny fampirezakevitra 2024 nilaza fa ho atao avy telo eny ny vidin'ny lavanilina. 4 taona latsaka kely ny tondrany mitokona ny mpamboly lavanilina fa tsy misy mpividy amin'ny vidiny 5,7 ariary ny vokatra. Tsy misy ny famoronana asa, mikorontana ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasam-panjakana. Manafatra vary no sisa ataon'ilay firenena izay manana tany lemaka ahafahana mamokatra ary 5,700 ny mponina ao aminy tia mpamboly avokoa. Ny malagasy iray manontolo no mila mitsangana raha te hiala amin'izao vaoriana izao ho hiatrany ny fanazavana ka dingana voalohany ihany ity fikonan-doha ho an'ny fanavotam-pirenena izay tantirana ny sabotsy ity. Tsy manana paikady matotra entina hiadiana amin'ny krizy tahaka izao misy eto Madagasikara izao ny fitondram-panjakana ankehitriny hoy ny voalohany antoko politika appel tamin'ity androany ity. Tsy hijanona amin'izao anefa io vidin-tsolika io fa tsy maintsy mbola hiakatra ihany satria dia izay nefa no iankinany toe-karena eto Madagasikara sy ny sosialim-bahoaka. Nisy indrindra moa ny fanehoan-kevitra sy ny sosin-kevitra nentin'ity antoko politika ity androany teny amin'ny trano fonenany teny Ambohijanaka mikasika izay. Anjava-Andriamaefa Andry Rakotomalala. Tsy vao izao no nahitana fiakarany vidin-tsolika teto Madagasikara
ary tsy maintsy mbola hiakatra ihany izany ao aorianao hoy Elize Ratsiraka filoha nasionaly ny antoko appel. Samy hafa nefa ny fiainan'ny malagasy tany aloha sy ny ankehitriny. Ambony ny fahefa mividy ny malagasy tany aloha ary afaka mihoatra izany fiakarany vitim-piainana izany. Ankehitriny tsy ho zakany ny malagasy mihitsy io fiakarany vitim-piainana io noho ny fahefa mividin'ny tsirairay latsaka ambany dia ambany. Marobe ny very asa nandritra ity fitondrana ity. Akoatra ireo orinasa tsy miankina izay tsy mety tafarina ankehitriny, orinasam-panjakana maro ihany koa no andalam-pahafatesana amin'izao fotoana izao. Ny fanomezan-danja ireny orinasa mampidi-bola ho an'ny firenena ireny anefa no tokony ataony ny fanjakana lahara-pamiana hoy ny filohan'ny antoko politika appel. Secret patrimoine farany lehibe indrindra tamin'ny Océan Indien ary mampidi-bola. Rehefa hoe tokony hanao social dia secret afaka manao social. Amin'izao na karama ny mpiasan'ny secret tsy voalo maty le secret. Ny kroma malagasy ny exporté kroma manana cité ny mpiasa atao, manana prise en charge médicale, nampiditra devise io. Amin'izao fotoana izao maty le kroma. Ny chemin de fer malagasy dia zahoaizy izy zao Tananarivo Côte-Est, Fianaratsoa Côte-Est, FCE tsy pozipozy zara tsy maty. Mimenina koa vaizany karamanay. Ny industrie sucrière mpanao siramamy, nanana siramamy tsika nanana ampy manao exportation. Zao aiza daoly ny usine de sucrerie. Ireny société ireny tokony velomina. Tokony velomina ireny mahazo verina miasa ny mpiasa, mahazo karama izy velona ny société, miakatra ny ari-karena malagasy. Afaka manao social à la place ny état. Ny fanavozana sy ny fanatsarana izay misy aloha no tokony masona hafa tsy fandanim-bola amin'ny foto-drafitrasa manahitaitra sy mahafinaritra ny maso fotsiny ihany, kanefa tsy mipaka mivantana amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny akory ho ihany ity mpanao politika ity. Zany fanamboarana nouvelle route anamboatra autoroute vaovao tsy an'le izy. Io le taloha io aloha réhabilité-nao dia rénovevana. Ny asa ny investissement zay mbola tsy ampidi-bola androany, tsy ahitana sakafo androany, tsy ampiditra mpiasa androany, afaka miandry iny. Ny investissement amina société tonga dia miasa androany, tonga dia sakafo androany, mianatra androany ny mpianatra. Zany tokony atao aloha. Akoatra izay, miombon-kevitra ny amin'ny tokony irosona amin'ny fitoanando nasionaly ihany koa ny antoko politika appel. Efa niantso ny tokony hanaovana izany ny hery velona rehetra eto Madagasikara, eny na hatramin'ny sihatra iraisany pirenena aza ho ihany ny fanazavana. Zavatra mampisara-bazana tokony evitena, tokony alavirana. Ny zavatra ampiady ny malagasy samy malagasy tokony ialana. Io concertation nationale io zany be dia be mitaky an'io mba ilaminan-javatra, mba tsy ampiady ny malagasy samy malagasy, aleo atao io concertation nationale io. Ary rehefa vita io dia mety andeha moramora ny fifidianana sy ny karaza. Io CENI io misy zavatra tokony amboarinao, io HCC misy zavatra tokony amboarinao, dia miroso ny fifidianana mandeha ho azy io. Rehefa mifanaiky ny samy malagasy zay zava-dehibe. Tsisy ady zany io, milamintsika, tsisy korontana zany io, fifidianana zany andeha zany. Tsinitsitsy ary dia nahitsy fiteny ny fandarana miara-manonja raha ny resaka mahakasika ny fitantanana ny firenena. Bokatrosa ity fanjakana ity ary ny tsy fahaiza-mitantan'ny mpitondra no mahatonga izany. Nitondra fanazavana mahakasika ny vidin-tsolika ny orinasa JIRAMA ary ihany koa ny resaka fampianarana ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Mamitana amintsika ny fandarana miara-manonja ary Onjalalana Ranavimanana sy Tokira Marla. Nitondra fanazavana mahakasika ny vidin-tsolika sy ny tokony hampiatrana ny vérité de prix ny fandarana miara-manonja androany. Ny vahoaka malagasy no mibaba mitrosa vokatra ny tsy fampiarana ny vérité de prix hoy solombavam-bahoaka Fidèle Razarapierre.
tsy mampaninina amin'ny petrolier ny vidy solika miantra amin'izao fotoan'izao io izany fanambarany hatrany saingy kosa misy zavatra takin'izy ireo ao ambadika izay varotra fa tiantoka taona izay ny prix fob tonga ny atao masina zany le solika dia ambony noho ny varotantsika any amin'ny mpanjinjara ny vidiny solika amin'izy tonga eo amin'ilay prix fob 4041 ariary tonga ao atao masina ny solika mbola tsy tonga aty amintsika mbola isy transport zany mbola misy rehetrarehetra mbola misy pitsopitso maromaro fa ny etra aloha ny am'fady ny aba sy ny etra rehetrarehetra mbola aloha ao anatin'izay mbola miakatra zany izy nefa tsika ozy mivarotra any ambany ny prix fob grave nge zany manamarina le zavatra teny antsika zany hoe varotra fatiantoka nge io solika miditsika io de ozy itsika hoe ny pétrolier nge tsy te alalan'io na akarinao na tseka zay ka lefa nazavana nentina teto voamaly zay sa afaka maly tsika mitondra an'io mètre andre na ho akarinareo io na tsy ho akarinareo de ozy pétrolier alohaviny trosanay satria misy elanelany eo iny nge le olana ao anatin'izy alohatsika any amin'ny pétrolier ny azy azony rehefa aveo de zay mahatonga an'le hoe tsy nandohan'lay abatsy ranana ny pétrolier satria naniny ananany vola ny fanjakana malagasy iny le mivadika trosa any amin'ny pétrolier trosa ny fanjakana malagasy boka trosa ny fanjakana metrandra zafy manatsoa mengy amin'ny zavatra hoe tsika zao hoe mitombo ny trosa ny fanjakana any amin'ny pétrolier le trosa ny satsika eto zany a ny pétrolier no manana trosa ananany pétrolier vola zany ny fanjakana no le elanelany le vidiny le solika zay zany ny zavatra mila hitatsika ao anatin'izy hoe no le elanelany le vidy efa manomana alabato sady ny mpitondra fomba iray ahitana taratra izay fikononkononana alabato izay ny fanendrena sy fokotany misy amin'izao sy ny fanendrena ary ny fanofanana sahady ireo olona ho mpikambana ao amin'ny bureau de vote ny zavatra misy ary voapirofo dia efa voatendry ny akamaroany ireo izay ho membre amin'ny bureau de vote efa voatendry ny fitondram-panjakana mandalo amin'ny ministry ny atitany sy ireo tompona raikitsatsokajiny zay tany saiko teo ny hoe efa voaomandry zareo menakavy izay ho membre amin'ny bureau de vote eo ny rehefa mitombo ihany ny fanitsakitsahana ny lalàna velona satria antso didy avoaka ny avany amin'ny ministera mandalo amin'ireo ratsamangaikany aty mandrapatonga aty amin'ny chef district ny fanaovana assemblée générale na fivoriam-bepokon'olona ny safidianana sy anendrena zay ho membre amin'ny bureau de vote satria rarahan'ny mponina io raraham-bahoaka io fa tsy rarahana toko efa nataon'izy mianakavy atsokosoko zany fanendrena zany eny mandeha hatramin'ny formation efa ataondrareo any ahafahana mifeindray ny alabaty bevata tony nataony hatramin'izay taona maro tena mbe fona izay nahitsy fiteneny koa ny solombavambahoaka maître Yantra Razafy-Manatsoa raha ny resaka mahakasika ny kalitaon'ny efitrano fianarana mbara tonga fototra na ny EPP ao anatin'ny boriboritany voalohany tsy mifanaraka amin'izao vanim-potoana izao itsonjy na ny W na ny efitrano fianarana amin'ireo EPP 12 misy ao amin'ity boriboritany ity kitro ifaharan'ny fampandrosoana ny firenena rahatr' izay ny fampianarana ka tsy tokony atao ambany zavatra sy jerena loko politika ny fampiroboroboana ny tontolon'ny fanabeazana eto Antananarivo boriboritany voalohany manokana dia izao ao anatin'ny misy EPP efa ho 12 ao anatin'ny boriboritany voalohany fa ao anatin'izany EPP izany dia be dia be mitsampy latabatra ny table banc io moa zany mizara hono ny ministera fa tsy koty tsy mbola koty aloha zany boriboritany voalohany zany siba daholo ny EPP rehetra tsisy manara-penitra na anankiray ara eto amin'ity boriboritany voalohany ity eto amin'ity renivohitra Madagasikara ity zany ny zavatra misy aloha fa mila resahana hoy fa ny firerehana tsy izay ny zava-dehibe fa ny tena fanaovana zavatra amin'ny fo madio ho an'ny rehetra tsy ankanavakavaka na iza izy dia mandeha fampianarana io fa le izy moa zany hoe potehana ny fampianarana potehana ny kolotsaina potehana ny zavatra rehetra zay azo potehana dia mora manipulena ny voaka malagasy zay ny politika an'ity fitondrana ity ny fandarana global news avy hatrany no arahinao aorin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao aorizay kosa ny fandarana ahona marina ary aorizay kosa ny fandarana saila zao ary ny ronan-tsary edy amin'izao fa mitondra lohateny hoe metal lord ny sampana fampalalam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray veloma tompoko